Ametraka fitoriny ny nivon'ny Birao Maleotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco ireo mpiara-diny professeur Zafalbert izay mivondrona anatin'ny CRN na ny komity ny fambevana pirenena ho fanoeran'izy ireo ny fivarotana ny Villa Elisabeth Enivandry raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Vice-premier ministre Perron Razanvelo ary amin'ny canadienne raha mandeha mandeha ivatoa lafo koa io BDB zany ny trano lafo. Zavatra anakiro zay ka omeko any madame Marceline za satria izy ny commission amin'ny relation any ivelana amin'ny CRN. Ka isoranay CRN irapo iratsaina nanomboka teny amin'ny hôpitaly zay tanana anazy nandritra fitsaboana azy hatrany adafindrika ny tsaboana azy hatrany mitondrana azy ny aretana tory azy teo amin'ny palais de sport hatrany mitondrana azy hatrany Betsika dia teo foana ny vahoaka malagasy naneo ny alahelo naneo ny fitiavany azy ka dia isorana irapo iratsaina. Manaraka izany dia isorana koa ireo namana rehetra antoko politika nizanizy izy zay niombona lahelo satria nafantatra fa namoy olobe namoy olomanga dia isorana irapo iratsaina koa. Isorana koa ireo communauté internationale izay naneo ny fiaraha-miora tamin'ny fianakaviana ary tamin'ny vahoaka malagasy izay very filoham-pirenena. Isoranay eto koa ireo olona zay tsy hita teo fa niombo-po tamin'ny fianakaviana sy tamin'ny CRN famma sy ny CRN rehetrarehetra nanatrika sy ny nanome voninahitra ny filoha Zafalbert. Dossier iny moa zany dossier taty tamin'ny namanay ihany zay isorana anazy manatrika eto izy fa sy ambaranay anareo nanagny dossier iny complet. Rehefa tonga tana Beseka zay dia efa nimononmonina an'io zany ahoana ety dia nisy moa zany andafiky olona namana ihany ny laza hoe fa efa nifanarahany ny président Zaf sy ny famille io zavatra io ka aza kitikitiny toy zay hoe zay ty bazazany tezainy ihany koa président Zaf sanaiky misy zay nitezananay fananam-pazakana ho amidy amin'ny privé sanaiky an'izany izy fa aleo aloha ny vérité aleo azava zay ny lazanay tamin'io fa tsy dossier tamin'io fa taminay taty daholo hatramin'ny nanomboany efa tatya dia zay nahatonga anay rehefa tonga avany Beseka zay dia nilaza taminareo hoe lafa migady ny fananam-pazakana ka hiansanareo mpanao gazety zay agnazavanay ny mombamomba azy ka eto zany dia sany CRN ihany ny problema fa sika vahoaka malagasy tokony ho taitra indrindrandrindra isoranareo mpanao gazety mba nazava tsara hoe fananam-pazakana zany tamin'ity fitondrana tia dia amidy foana sy ho Villa Elisabeth io ihany aho fa zahay zao zany dia agnapetraka fitoriana any amin'ny Bianco ho citenay ao daholo fananam-pazakana namidy izy ny tompona andraikitra amin'io aleo zay zany no ataon'ny CRN satria sazekena ny famarotana fananam-pazakana sao mieritreritra manko hoe lasy président Zaf igny dia anginany CRN zahay 22 ans niaraka aminazy mazava daholo fotokeviny satria président Zaf dia mana fotokevitra madio sy corrompu tia fampiavana-pirenena tia démocratie sy azekena tany-pazakana da tany olo-tsotra ny ampefany amidy tongany izy indrindra tany-pazakana amidy amin'olo-tsotra fananam-pazakana ito sy azekena ka miangavanareo indrindra mpanao gazety ho namanay miangavanareo société civile mpanao politika olo-tsotra iaraka irodina hoe sekena famorota fananam-pazakana sady misy eritreritry hoe lasy président Zaf dia isolanginy reto asika koa misolazy asika rehetra rehetra fa tsy zay reto fa asika rehetra na mpanao gazety na olo-tsotra sady mazava ny fotokeviny sy manaika zavatra malotoloto malahelo satria folaka andry ny ankinana ary tsy tokony mbola hiteny raha ny tena marina kanefa sarotra loatra ny zavatra mitranga mafy loatra ny zavatra miseho dia tsy maintsy mandray
ny fitenenana ihany. Voaherinandro lasa isika nandevina ny mofo mangatsika ny Foloan'ny Repoblika teo aloha Andriamatoa Zafy. Malahelo ny teny. Raha samy malagasy ihany, raha samy mbola velonaina ihany teto amin'ity tany fandalovana ity isika. Ny inoko raha tena natia nisy ary ny fivarotana n'le tany, ka rehefa lavo ny ray aman-dreny tokony miemotra ny fitondram-panjakana. Satria tsy misy olombelona tsy diso eto ambonin'ny tany fa ny fahadisoana heloky baboana mody orara. Eto dia mbola manao antso amin'ny Foloan'ny Repoblika. Tsy haiko na mahafantatra ianao na tsy mahafantatra. Raha fantatrao marina fa lasa tokoa Vila Elizabeta miangavy ao Abrozio Avereno. Satria ray aman-dren'ny firenena rehetra ianao ary ray aman-dren'ny firenena rehetra koa Profesera Zafy. Tsy zay reky ihany no malahelo fa ny vahoaka malagasy manontolo dia malahelo. Ary raha tsy vitan'ny Foloan'ny Repoblika ny manafoana ny fifampivarotana anio tany mpanjakana io, dia oentina manao madaredy ny taratasy rehetra. Ankoatsy ny ametrahana azy amin'io Bianco, oentina manao madaredy tahaka ny tompo hitetezana any Madagasikara, ampahafantarinay ho fanta-pirenena fa ity fitondram-panjakana ty dia mpivarotra tanindrazana. Tsisy olo anaiky an'izany ary tsisy olo ho mety ho reberebena am'izay. Zahay dia fianakaviana iray, olona napetraka ny ray aman-dreny Zafy Albert, fahendrena ny tezananay, famarinana ny tezananay, ary ny tezaina tsy vadika amin'ny teny na loka ny vava izahay. Zay teneninay dia vitanay ny manatanteraka azy. Miala tsiny, miala fondro. Tsy tia anotoina anizaniza izahay, ary tsy tia andratra anizaniza kosa, fa te hiantso amin'ny famarinana izahay hoe mpiray tandrazana isika fa nananiombonan'io Avereno ho an'ny malagasy ny Vila Elizabeta. Sotra tomponay mankasitraka tompovavy. Tsotra ny teninay, raha ohatra ka handafo ny fanjakana dia tokony olo nipetraka tao nanana sotaony andafosana azy, tsy zovy zay ny fa iantidaly. En dehors en contradiction aby raha jiaby, aza mankalefa kolo. Fa zay ty mba mahay mamaky teny. Efa nambaranay olo fokon'ologno aminay agny izy io. Vita ity conférence de presse ty, mody zahay hivolagna ndraiky izy io. Zay fagnarahagna amin'ny mpitondram-panjakana. Tsy hagnano zareo, magnano zahay. Efa nisy olo maty fô tamin'ny 47 niady tamin'ny mpanjanantany. Ary olombenay afy tagnatin'izany. Dikan'izany mbola fô mofaty zahay izy ka izany ny hita mpandroso-tany ty. Ngiahere okeky adalagnanao sady mandafo volamena anao mpitsiaka, mandafo ino anao eran'ny tany ty pétrole tsika midra avake mbola raha magnanika ataonao avy am'le farany mavety jusqu'à am'le hitrety ny farany matetiky alanao baraky gazy ty sanao tsy gazy. Tokony isy afangarosika ny famille Zafy Albert sy ny idée concept Zafy Albert sy mitovy zay. Ny resaka famille toko dia sy diranay satria mahita amin'ny gazety hoe any amin'ny monsieur Serge Zafmova ny fanalahidy sy ny sisa raha ny famille Zafy Albert manana ny porte-parole. Mamelana anareo ianareo olona manam-pahaizana daholo mba tenetraka an'ity ho fampasalivana
sisy nahitan'izany Socrate zany isika, sisy nahitan'izany Platon zany isika, sisy nahitan'izany Karl Marx zany isika, sisy nahitan'izany Che Guevara zany isika. Fa saingy idée politique, idée philosophique sy mety maty. Tahaka an'izay koa ny CRN sy amina hoe vondrona azy fa la idée tao anatiny. Ndaha tena taminay io no mbola mitohy ka sy maty professeur Zafy raha CRN. Raha familial izy de maty professeur Zafy. Zavatra roa zay zany tianay hazava de ny ambolohany. Izahay mipetraka eto zany de sy misalovana ny famille Zafelbert. Zay efa mana ny porte-parole. Fizahay eto ty misy namanao misy serenany ambadika amin'ny mipetraka ary dia la idée ny développen'ny professeur Zafy namorona ny serena niaraka tamin'ny olona reto ny teteny Madagasikara tiananao madarety izay nitohizanay. Ka agnatin'izay fanizina zay ny zavatra ny matematicien professeur Zafy izy napetraka teo de ny hoe vérité réconciliation. Ny réconciliation fa fantasika fa dia fampiavana ny malagasy hatrany amin'ny fototra ka hatraty an-tampony. Ary eto zay dia masahy milaza hoe ao taoko resiko vavolombelona satria nivory zahay professeur Zafy ndampamory anay mois de septembre. Misy ao eraka nivory taminay tao, misy aminay teo latableté eraka nivory tao. Nisy nitaraina tamin'ny président Zafy hoe monsieur le président, satria misy olona anao ao amin'io CFM io de sy miteny anao. Nampiance professeur Zafy hoe so ty olona ty ny postule tao izy de sy lany dia mitaraina. Ka mivria anareo asovranina je rêve les textes. Idoliny namany. Zano nasaina nijery an'igny texte mikasika ny lalàna nametrahana ny CFM. Rehefa nivakina tokoa le texte de misy contradiction BDB agny amin'ny exposé des motifs sy ny disposition nilay lalàna. Ametraka ray anankiray fotsiny zany de ny hoe récusation. Amin'ilay récusation dia indray mandeha ihany ny olona mangataka indemnité no mahazo mandat le mpisarazy. Resaka agnaty ohatra amin'izay hoe ka ny zao tody Noeline sy Rainkisoa Odette, Louise Odette, zay membre ny CFM amin'izao fotoana zao. Récusation raha ihany zany hoe raha angataka onitra zao tody Noeline zay nezeny Rainkisoa Odette indray mandeha any izy mahazo mandat. Hoe zao sisa rainy Rainkisoa Odette. Fa raha amin'ny fisarana faharoa indray izy mbola misy olona nanesika ny Rainkisoa Odette misara azy de sy mafaka miteny sony i Rainkisoa Odette satria sy maintsy misubir an'izay izy. Anatin'io texte io zany zay. Ny volavolay ny vity io, ny volindray mandeha koa ny CRN hoe ty ny fahitako azy. De nisy nanao rectificatif. Zay vao nalefa agny président Zafy. Président Zafy nagnome timing hoe larobia anareo mivory amin'ny Villa Elisabeth. Samedi le 13, le 14 nareo manao conférence de presse Villa Elisabeth. Sy vita ny fivorina satria nisy nanaiky nanaovana an'ilay assemblée générale ny CRN tao Villa Elisabeth. Président Zafy efa nampianso ny CRN naritra ny Madagasikara ho tonga aty. Ary zao dia efa ny telefôna zay tany farafangana tonga eo zao le zao zao tamin'izany. Sady sy vita l'assemblée générale, sy vita ny conférence de presse prévue le samedi 14 octobre. Ny tiana iambara zany de zay hoe on véhicule, on continue à merci en doctrine français disait on continue à véhiculer le concept politique, la philosophie du professeur Zafelbert dans la réalisation de la vérité et de la réconciliation. C'est-à-dire, il a une vérité. Si Mich, les femmes de vérité, non, de bonne gouvernance, de vie de quand femme de Nathan, dire on a tenu mauvaise gouvernance, la mal gouvernance. Fanti na petraka fotsiny dia ny voalohany zahay sy miady amin'izy amin'iza eto satria raha zareo vasika ty zay isorana reo mpanao gazety
fantatra moa fa tamin'ny fotoanany voanty tamin'ny samedi dia nirofona ity gazety ity, gazety La Vérité. Sy nahazo namidy izy ity par accident. Nisy olona anankiray namaritra mpanao gazety, namaritra gazety quelque part en centre-ville, nazahoana ity. Zay ity ihany no tena nametraka ny dossier, namoaka le dossier mikasika ny famarotana. Misaotra nareo mpanao gazety. Izay sy anongana manokana ny hoe gazety La Vérité, izay manao publicité. Fa isaorana nareo be dia be, nanana fahasahina namoaka an'ity. Ato anatin'ity daholo zany ny ampahany amin'ny dossier ny famarotana ny tany. Dia mahatonga anay hoe zay sy miady amin'io satria na ity koa ny azo lazaina hoe c'est une épine amin'ny tongotry ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny antony ny famarotana tamin'ny 24 janvier 25 janvier ny prestation de serment ny président de République teo Mahamasina. Ity famarotana ty tamin'ny 24 janvier masika rehetra censé zany dia hoe fametrahana fandroka ho an'ny président de République ity. Raha toy izasika ihany dia zao fitondrana ndrasasika eto dia ny fitondrana be dia be satria ny maire Antananarivo renivohitra dia ny signé an'ity l'acte de vente. Zay hoe sy magnesaka zahay na iza fa ny ifampanjakana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia nafahantra an'ity tamin'ny le 15 septembre ity no natao l'acte de vente. Zavatra fahatelo mikasika ny vérité zay zany amin'ny famarotana an'ity dia ny fanaovana gabraraka satria namidy amina privé le tany mpanjakana amin'ny franc symbolique. Dia aveo le olona namaritra nahazo azy amin'izay rehefa aveo namaritra anazy koa amina privé zay sy nasolo hoe ohatriny marina ny vidianana azy veverina franc symbolique. Dia rehefa aveo ndray ny fanjakana no mividy amin'ilay orinasa privé zay nanao session amin'ny ampahan'ny tany io amin'ny ministère ny budget finance et budget. Izay zavatra izay mahatonga ny serenina mizoreto fa sy hoe ny famille Zafelbert fa firenena volazan'ny président teo hoe ny trano nipetrahan'ny vice premier ministre Pierre Zanarvelo fa lafo tsy fantasika ko mitoiny tsy avelasika ho gabrarakaran'izay zany ty firenesika ity. Eto zany zahay tiana ihany nametraka an'izay dia mbola sy magnesaka an'izaniza fa araka ny teny pasteur Edouard zay hoentinay teteny Madagasikara ny plainte ataonay aloha satria zao ny zava-misy alefagny amin'ny Bianco. Mahatonga an'izay hoe Bianco safidiana dia sotra satria ny Bianco dia bureau indépendant contre la corruption. Corruption io ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia agny nametranay anazy satria raha alefagny amin'ny fisarana ty dia fantasika fa amin'izao fotoana izao dia misy zavatra mitrango au niveau ny fisarana au niveau ny mpisara. Nisy même mamitaky hoe zahay mitaky indépendance. Ny magistrat sasany manao hoe mandeha ino falifaso amin'izao ity hevitra ity fa sy hevitra président Zaf ity. Hoy zay hoe le mpisara ao amin'ny SMM mitaky indépendance io le mpisara matoky valeur. Zany hoe sy risoriso ny dirany natonga anazy magistrat. Fa le mpisara manao hoe mandeha fosiny amin'izao io le mpisara sy matoky valeur sy teneno tena natonga anazy teo. Ka sy lefagny amin'ny fisarana direct ty satria mety iteny ny procureur de la République te iteny hoe pas de victime, il n'y a pas d'affaire. Io lalàna io. Izao ihany no gadrana sisy pitory, sisy victime fa nigadrana ihany no tegnanay dia izay nahatonga ny hoe ny safidy alefagny amin'ny Bianco ny fitoriana satria ny texte mikasika ny Bianco dia na citoyen sotra na voaka sotra dia mahafaka mitondra fitoriana eny amin'ny Bianco raha masikaritra fa misy ny resaka risoriso corruption. Zay eto zany dia mametraka hoe raha hita président république satria ny président république irery ihany no afaka manome ordre de mission ny inspecteur général de l'État manao fanadihadiana raha hitany fa zava-dehibe ty ary mamenatra
dia tokony manome ordre de mission ny inspection générale de l'État izy hanao inspection zany fa kosa ny tena marana fa mbola misy teny namana de ty izy teo hoe ohatran'ny tsilo atao amin'ny tongotry ny régime ihany izy ty satria ingia le Boza Julien zay namaritra ny tany dia nafantatra tsara tagny am-boalohany ary tsy ho toerana nipetrahan'ny professeur Zafelibert io ihany président Zafelibert io ihany no ny tany nipetrahany ny filoham-pirenena teo taloha fa nisy tafaran'izay ka nahoana ireo professeur Zafiany nanaovany Ngary Boza Julien karazana harcèlement de eto zany zahay dia manona agnarany ny tena premier responsable an'izao zavatra zao dinga Boza Julien io sy agnavahana io na viazy izy na viazy izy na namako na sy namako mpinamana zahay fa mobolagna zay hoe rehefa kary de fantany iza marina maritra an'ity ministre aménagement zany de nilaza le ancien ministre io efa hita koa rehefa nandeha ny départementa io de efa netiko tany amin'ny président Erasme Mampianina hoe ahoana mariny ty dossier ty mbola vetivety zany de io amizay zany ny teny hoe alefaso sy nanaka président république dikan'izany président république mahafantatry any momba an'io io dossier io satria le ministre teo taloha io ny abrogeny le DG namaritra an'io ty tany io rehefa tonga teo izy rehefa niala teo izy de navely le ministre vaovao io DG io satria agnamora ny famarotana ny tany io zay ny mahatonga regny amy dossier io tamy septembre vetivety ane zany 2017 vita liaky reo any de misy taratasy nalefa hoe amin'ny janvier 2018 de miala atao daholo nipetraky amin'ny village zabeta io dikan'izany fantany filoham-pirenena ny famarotana an'io satria ny mahafaky mamaritra tany eto dia ny ministre ny finance dia ny aménagement dia ny président république satria tany-pazakany any État io telo zany sy afaka ary le ministre finance vaovao dia mbola nanoy an'ity vanty ty dikan'izany secrétaire général izy tamin'andron'io io tamy 2014 io dia nanoy izy fantatry zareo famarota tany io dia apetraky amitsika ny fanontaniana hoe ekesika vahoaka malagasy ve tanysika amidy ohatran'izao ihany mihina fa salekan'izay sika dia lasa sika zany ino ataosika fa lafo daholo zay teto zany bisibisiky tamay ny voromaly SRN hoe mba zareo kelikely sady lafo ihany rova satria avy teto ny zarakely Elizabeta iny sa namidy rova io namidy amin'ny Angleterre sa namidy io andafavaratry io izay zany amin'ny loha didina izao asika matora avao sa nisy fanarana zany lafo rova io satria tiany Angleterre io ho amboariny fa sika matory izay zany ainy voromaly raha magnano ty conférence de presse ty sao de lafo daholo io fa anao matory ho lafo tay do zay hoe iambosirotry ve mety ho lafo koa do irasira onana miady an'io ao satria sekeny rasira onana raha ohatra ke iambosirotry fa mety ho lafo daholo gn'asa tifitra ny ampazakana tya de mivarotra tany zay hitany fa hoe azo amidiny ka raha zaho angamba président zafy sanekanzana mbola teo izy satria misy nekena io fantatrinay loatra toetrany tsy amatoky de fomba ny malagasy niny tsy badolaka an-tany fantatsika tsara fa fampiavanana tsy économique tsy politika reny fa ara-sosialy satria ao anatin'ny mitadiny veritsika zao betsaka ny zavatra potika tamin'ireo crise politique mifanesy ireo de sanatria ve zanaka anila ka ray aman-dreny hivarotra fananany ray aman-dreny no ampianaritsika amin'ny taranakitsika eo ny ray aman-dreny nefa ny fananany amidiny zanany tsy mety angambany zay zavatra zay ka eto de miaingy sy miantso mpanao gazety
hiaraka aminay serena ao anatin'izao tolona ataona izao sotra tompo